Ampifaliana indray no itsidianantsika rehetra zay mpanaraka nyty fandarana eto amin'ny MCTV ity amin'izao fotoana izao mazava loatra ny amantarantsika moa zany satria ny olona ty manao tsodrano ny andairany tsodrano dia tsodrano foana no amboantsika ny fiarahana manonona ny fahasoavan'Andriamanitra, manonona ny fitahin'Andriamanitra, manonona ny fahatsaran'Andriamanitra, manonona ny voninahitran'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainanao zay manaraka izao fandarana izao. Ao anatin'ny andro pasikatsika amin'izao fotoana izao latsinain'ny pasika mazava loatra mety any mitsangatsanganana ianao no mandrehana amin'izao fotoana izao manonona ny fifaliana tanteraka, firavoravoana tanteraka ho anao fa misy lesona kely tiana ampaherezana antsika tsirairay avy voalaza atao amin'ny Marka toko 4:12 ka hatramin'ny 9 tantara izay milaza ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary ao amin'ny 13 raha niresaka izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary niresaka hoe izy ny vehivavy zany izy re no anankidimy vato ho afaka amin'ny varavaram-pasana isolo antsika. Zany hoe miasa saina zany ny vehivavy, aina ny vehivavy tena miasa saina ary ny zavatra mitranga teto miasa saina fa Andriamanitra efa niditra tsehatra tany amin'ny tontolon'ny fanahy, niditra tsehatra Andriamanitra naniraka ny anjely anankidimy vato. Zany hoe le zavatra nampiasa saina nareo vehivavy zany faux problème, zany hoe miasa saina amin'ny zavatra tsy tranga mihitsy. Ary zay no teboka voalohany hampaherezana tsirairay avy amin'izao fotoana izao miery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty dia midika ihany koa ninona olana, ninona toy zavatra sarotra nanovanao aza mieritreritra mihitsy ianao fa hitranga aminao ny zavatra loza no miery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia fa niditra antsehatra ny anjely nanankidimy vato zay voalaza ny Matteo 7:20 ka hatramin'ny 9 nanankidimy vato. Zany hoe ny vehivavy zany miasa saina amina faux problème dia tao anatin'izay niditra tsehatra ny anjely, niditra tsehatra Andriamanitra namahany zay olana izay. Ny fanontaniana faharoa mipetraka ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia hoe potika ve ny tanany sa tsy potika ny tenany raha talohan'ny nafatesany dia tsy nisy namantarana azy olona ozy izy fa rehefa nitsangana Jesosy Kristy miverina amin'loany ny zavatra rehetra. Ny afatry ny pasika faharoa dia famerenana amin'loany. Andriamanitra ny amerina amin'loany ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, Andriamanitra ny amerina amin'loany ny asanao manokana. Zany hoe raha ohatra mandeha ty afatry ty ianao tsy tokony voambolana ho teneninao tsony, zany hoe potika ny fiainako zany, fa Andriamanitra mamerina amin'loany tsy tokony ho fiteninao tsony, zany hoe potika hoe ina vao za pastera ny fiainako potika tary, potika tany Degaude dia nandeha tany Mazengady avy tonga tany Bordeaux fa ry havana malala tsy tokony ho voambolana fitenitsika kristianina tsony zany fa niery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia mamerina amin'loany ny zavatra rehetra ary zay famerenana amin'loany ny zavatra rehetra zay no ampahereziko antsika androany. Zany hoe tsy natao hitanondrika, tsy natao hitomany foana ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tena raiso niery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy eo amin'ny maty hiasa ao anatin'ny tokantranonao, hiasa ny fiainanao, hiasa ny anaty biraonao rehetrarehetra any. Vao mivoaka ny trano ianao dia hoentiko niery ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty za tsy maintsy tafavoaka, za tsy maintsy tafita ary mino fa ao anatin'ny tsodrano, ao anatin'ny vavaka zay ataoko androany niery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ny anaisotra rehetra mavesatra rehetra any anatinao any dia hisolo fifaliana, fiadanana, fitsaharana izany korotana na aritsaina zay miatra aminao zany no niery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty vavakantsika. Ray mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy izay misaotra betsaka tompo malalo ianao le maty ho anay ary nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Amin'ny anaranao Jesosy raisiko ny fahefana fa no niery ny fitsangananao tamin'ny maty ninona endrika aretina dia ho sikany zany aretina zany, ninona endrika korotana eo anivon'ny tokantrano ilamo ny tokantrano rehetra no niery ny fitsangananao Jesosy tamin'ny maty, no niery ny fitsangananao tamin'ny maty andeha ny zavatra rehetra zay ataon'ny tsirairay avy manonona fahombiazana, fahatsarana, fanambina, fiainana feno voninahitra, fiainana mpandresy makamy voninahitra ho an'izay manaraka izao fandarana eto amin'ny MCTV izao dia tononona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy mandrapitafa indray tompoklasy tompoko vavy.